zay fotoana endrasany fiangonana rehetra fa zay le nampanatenainao hoe fotoana faran'izay tsara indrindra nionana aminao eny amin'ny raha ho any lanitra. Mampianarana i fiangonana ijoro tsara, mampianarana isan'andro isan'andro andray teny fiainana, mampianarana io voatahiry tsara ny fiainana araka ny sitraponao ary manambara ny sitraponao nay mandrakariva mba hampijoro anay araka izany ho voninahitra ao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy. Jereo totiony eo kavisy eo kavananao dia somary asitsikitsiky kely mahafinaritra be ny mahitanao androany indray hoe herinandro vaovao hoe tsy miverina androany e. Za koa mahita mifandrosonoa tsy verin-dalana mandrakizay hoe andao ity tanana mafy eo an' Jesosy tsika. Halleloja. Mahazo toerana tokony miarabantsika androany amin'ny anaran'i Jesosy. Tsika tsy janona ela be fa vetivety ihany tsika satria noho ny amin'ny fotoana sy ny programme ny tsirairay avy. Satra ny tompo mbola misy olona vitsivitsy ihany mahatoky. Amen. Na dia ohatrany hoe tsy tokony hoe hidirana eto analakely aza par rapport ny zavatra misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Jaona toko fadimy ny andiny voalohany ny atombotsika mikasika momba n'ilay malemy paralysis izy io tao amin'ny farian'ny Betesda. Efa natomboka tany amin'ny croisade izy ity fa vao manomboka amin'ny terinandro teny amoaka tsokevitra sy fahendrena ara-baiboly arak'izay tariny fanamasina antsika mba andraisantsika fampaherezana avy amin'izany. Androany manokana dia izara amintsika ny amin'ny fahatsarany fanambaran'ny teny voarainao fahatsarany fanambaran'ny teny voarainao mampisy fiatraikany amin'ny fiainanao sy ny mandrakizay ianao. Ozy izy ny ten'Andriamanitra eto hoe rehefa afaka izany ozy dia misy andro firavoravon'i Jiosy ary Jesosy niakatra tany Jerosalema. Ary misy farihy any Jerosalema eo akaiky ny vavahadin'ny ondry izay atao amin'ny teny Hebreo hoe Betesda, misy fialofana 5. Taony nandriny mararomaro mijamba mandringa ny matila. Ampio koa hoe ny efa maina na malazo miandry ny fietsehan'ny rano fa misy anjely nidina tamin'ny farihy indraindraika nampihetsika ny rano koa izay iray miroboka aloha rehefa mihetsika ny rano dia sitrana na inona aretina manjo azy. Ary nisy lehilahy anankiray teo izay efa narary 7 amin'ny 30 taona. Raha nahita azy n'andro Jesosy ka nahalala fa efa toy izany izy ela dia hoy izy taminy teo sitrana ve ianao? Dia ilay marary namaly an'i Jesosy hoe tompoko raha hitsenany eny rano dia tsy mba misy olona mandroboka mihitsy eto amin'ny farihy nefa raha mandeha dia misy olo-kafa misosika eo ny loko. Dia Jesosy taminy mitsangana ento ny fandrinao ka mandehanana hoe betao ny fandrinao ka mandehana. Rehefa mandray baiboly sika dia tsy natao hamaky teny toy ny famaky ny olon-tsotra. Baiboly dia boky mifono tenin'Andriamanitra velona sy maneho ny fahendren'Andriamanitra. Noho izany mila tsika mifanampiany fanamasina eo am-pamakiana azy vao afaka nisokatra tsara sy halala zava-miafina avy amin'izany teny izany. Zay ny atao hoe révélation na fanambarana. Zao aza mamaky baiboly toy ny mamaky boky tsotra ianao. Sainy fa hatramin'izay ka hatramin'izao dia mitondra valiny sy vahaolana ho an'ny olona rehetra eto ambonin'ny tany mama problème be dia be io boky kely ny tananao atao hoe baiboly io. Baiboly zany tsy boky mitovy amin'ny boky hafa rehetra fa ny baiboly dia tenin'Andriamanitra misy mifotopototry ny zavatra nambaran'Andriamanitra. Raha mandinika izao tsika ny tantaran'ilay tandapy Etiopiana. Le tandapy Etiopiana namaky baiboly kanefa tsy nahalala ny hevitry ny baiboly dia nandran'Andriamanitra mpanompo natao hoe Filipo izy. Ary io Filipo ny tonga teo aminy mba hanazava aminy ny hevitry ny teny izay nivakiny fa tsy fantany. Hitanareo, misy fotoana ianao mamaky baiboly fa tsy fantatrao izay zava-miafina ao anatin'ilay teny. Fa maniraka olona Andriamanitra hanazava aminao izay zavatra tianao ambara aminao amin'ny alalan'ilay teny izay vakinao. Zao tamin'izany fotoana izany mbola tsy nomena ny fanahy ny olona rehetra satria mbola raha toko hoe mbola tsy nitsangana tamin'ny maty Jesosy na mbola tsy niakatra tany an-danitra fa tamin'ny tiasan'ny apôstôly toko avaly ity efa nomena ny fanahy satria taoriana kely ny Pentekosta zany no nandeha ny mpianatra niverina nakany amin'ny Samaria nitory-teny ny Filipo. Feno ny olona tena nandray ny hery ny fanamasina tamin'ny alalany dia nitransporten'Andriamanitra izy akao amin'ny io lehilahy io satria tiako fantatsika ty fahamarinana anankiray ity. Tsy olona ny nalefan'Andriamanitra fa ny teniny fa olona ny rahan'Andriamanitra hitondra teny. Averiko
lasa am'izay fa hiditra lalandalina kokoa tsika mangataka amin'Andriamanitra mihitsy mba hoentiny ao anaty fahendrena androany maraina tsy voana ny zavatra zaraiko. Tsy olona ny nalefa n'Andriamanitra fa teny, fa olona ny rahan'Andriamanitra hitondra teny. Le mandefa ny teny dia ozy izy ny Salama 7:20 nandefa ny teniny izy anafaka azy ao milongo zay ny anjerany ary asitrana azy amin'ny aretiny rehetra. Ao a dia ozy izy iza ny manaiky ho irakay dia ozy izy Isaia intya irao a. Olona no manaiky ho irak'Andriamanitra fa teny no ampitondrain'Andriamanitra anafaka ny olona. Zany hoe le teny nalefany fa tsy olona. Fa manina Andriamanitra mandefa teny. Mandefa teny Andriamanitra satria betsaka ny mamaky Baiboly fa tsy mahazo izay lazain'Andriamanitra dia mitovy amin'ny olona mamaky teny tsotra. Raha tokony aina ny fanampiany fanahy ao ambadiky ny teny, isitraka ny vokatry le teny ho tonga hery anetsika azy ho ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ahoana fisehoan'ilay izy? Tsotra fisehoan'ilay izy. Rehefa tonga ny ten'Andriamanitra dia ny fahalalantsika ny marina manafaka antsika tsy ho andevo. Misy zavatra zao manandevo anao, fa mila mifandona amin'ny teny marina fotsiny ny ao anatin'ny fonao. Dia manaiky ianao fitsoran'le teny ao amin'ny volonten'Andriamanitra. Satria fandona ny sitrapony nofo sy ny sitrapony fanahy ao amin'ny teny. Nofo mampitoetra anao eo amin'ny tontolo tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, fa ny teny mitondra anao ara-panahy anitsy izay tsy mety ao anatinao, iainanao ny sitrapon'Andriamanitra. Voalohany, sitrapon'Andriamanitra ao anao fanasitranana matoa mandefa teny izy. Ozy izy ny ten'Andriamanitra nandefa ny teniny izy asitrana azy. N'objectif sy tanjon'ny teny fanasitranana sy fananganana. Noho izany matoa manirakol'Andriamanitra hitondra teny. Misy zavatra tokony ho atsanganao ary misy zavatra tokony ho sitrananao. Sokafy ao anatina révélation tsara ny sainao amin'ity karazam-pahamarinana ity. Tsy zavatra anankiray mifandona amin'ny teny ka tsy raisin'ny tenin'Andriamanitra zany. Satria ny teny no antom-pisian'ny zavatra rehetra. Dia ozy izy Andriamanitra, ny teny izay nalefako aminareo izy dia fanahy sy fiainana. Noho izany ara-panahy no andraisantsika ny teny. Ary rehefa miditra ny teny dia mitondra fiainana ao anatintsika. Ary io fiainana io ilay fiainan'Andriamanitra manova ny zavatra rehetra hifanaraka amin'ny zavatra lazaina. Fa ny teny izay nalaoko ny vavako dia tsy hiverina any amiko foana raha tsy nahatanteraka an'izay sitrapoko sy ambinina amin'izay nampandehanako azy. Sokafo fonao androany maraina. Fa rehefa tafiditra ao anatinao ny teny ka mitondra révélation na fanambarana manova ny attitude anao. Dia hiasy io teny io anova ny habitude anao. Toe-po aloha cible ny teny voalohany, toe-po. Rehefa mandray teny ny toe-ponao dia hovain'Andriamanitra hifanaraka amin'ny fahatakarany sy ny fahendreny. Zay mahatonga an'ilay fifandonana misy ady ao anatinao rehefa miteny Andriamanitra. Misy ady ao anatinao rehefa miteny Andriamanitra. Inona le ady mitranga ao anatsika eo rehefa miteny Andriamanitra? Ady ara-tsitrapo. Ady ara-tsitrapo. Mateo 4:20. Ozy izy ny teny Andriamanitra. Ary Jesosy namalaka anao taminy hoe mahadiso hevitra nareo tsy fahafantarinareo ny soratra masina na ny herin'Andriamanitra. Rehefa tsy fantatsika ny hevitry ny teny dia miafina amintsika ny herin'Andriamanitra. Miafina ny hery. Rehefa tsy voarainao le tena fahamarinana ao amin'le teny. Zay ny mahasarobidy ny andraisanao révélation marina. Rehefa marina ny fanambarana voarainao dia tsy diso anjara mihitsy ianao amin'ny manifestation en puissance. Ny hetsika ny hery dia mifanaraka amin'ny fahamarinana ny teny voaraitsika. Vonona ho antsika ny teny ahafahantsika misitraka ny herin'Andriamanitra. Zay mahatonga ny Jesosy ny teny mahadiso hevitra anareo. Mahadiso hevitra anareo. Misy zavatra mahadiso hevitra anareo. Toy izy Jesosy. Mahadiso hevitra anareo. Tsy hoe ny ataonareo tsy mety fa ny tsy fahafantarinareo ny soratra masina na ny herin'Andriamanitra. Ny herin'Andriamanitra tsy natao an'izay mahay mamaky teny fa izay mahalala teny. Tsy natao an'izay mahay mamaky teny ny herin'Andriamanitra fa ho an'izay mahalala ny hevitry ny teny. Meny fanahy masina fahatakarana manokana na fanambarana manokana ao amin'ny teny ianao mba ahafahanao misitraka ny hery sy ny fanehoana tian'Andriamanitra isehoana amin'ny alalanao sy ny fahatakarana voarainao avy amin'izany teny izany. Efa ela isika no nianatra tenin'Andriamanitra fa maninona ny tsy mitondra vokatra sy famonjena ho antsika izany.
Satria ny asa ny teny rehefa voaraitsika sy mandresy lahatra ny oapotsika zay fahamarinana tena izy voaraitsika avy amin'ny zavatra nylazain'Andriamanitra ao amin'ny teniny tovy amen moe. No zany aza mijanona fotsiny hoe mamaky teny ianao mandraisa fahalalana avy amin'ny teny vakianao. Zany ny zava-dehibe indrindra. Manina hoe zany ny zava-dehibe indrindra. Ny tanjo ao anatin'ny hafatra tsy hoe tiako be le toko sy andino voaraiko. Fa le zavatra voalaza, voaray, atafiditra sy ampiombona anao tsara ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny zava-dehibe. Ary iny mitondra fahamarina sy fahendrena, tena mihoatra lavitra ireo fahamarina sy fahendrena voarainao avy eo, le fahamarinana mahazaka ny vision anao sy ny fonao, mahazaka maniraka anao, anao zavatra prian'izay. Ahoana fipetraka izy? Ny ilaiko, teny anankiray manova amin'ny fiainako. Noho izay teny arivo tsy nandraisako fiovana. Fa nafinaritra ny sofiko fotsiny. Misy teny arivo mafinaritra ny sofinao fotsiny fa tsy nandraisanao fiovana. Fa nitsotra aminao any tena zavatra ilainao, tafita any amin'ilay objectif, any amin'ilay tanjona tian'Andriamanitra. Iasany io teny nalaoko ny vavany io. Tsy any amin'ilay hoe nanan-karena be ianao na tonga dia sitrana, na nandray fahagagana faran'izay goavana. Fa zao any amin'ilay tanjom-panovana tian'Andriamanitra iantefan'ilay teny anovan'ny toetranao ifanaraka amin'ny sitrapony aloha. Todro taran'izay mandray anahako. Rehefa tonga any amin'ilay tanjona tian'Andriamanitra tongavany io teny io, dia tadidio tsy ory hetsiky ny herin'Andriamanitra zany ianao. Ny hetsiky ny herin'Andriamanitra dia vokatra avy amin'ny fahatakarana avy amin'ny teny voarainao ka tonga révélation sy fanambarana ao anatinao. Ahoana fipetraka ilay izy? Verina ankehitrika amin'ilay tandapa Etiopiana. Le tandapa Etiopiana rehefa nalala sy nandrean'ny Filipo izy, nitoro teny taminy. Dia miasan'ny apôstôly toko 9, ny andininy 430 bavata. Zao ny voasoratra ao. Ary rehefa nandeha teny an-dalana izy dia tonga teo amin'izay nisy rano, ary le tandapa, indro rano ka inona no masaka anahy tsy atao batisa. Hitanareo amin'izay. Après an'ilay teny tonga dia nietsika izy. Zao no izany teninao zany Filipo. Dia zao, reky le teny miasa ato anatiko. Indro misy rano tsy niandry amin'ny Filipo izy miteny tokony atao batisa ianao zao, fa izy mihitsy nresy lahatra teo atao batisa tahorin'le teny zay nazavain'ny Filipo ka tonga fahamarinana sy fandresen-dahatra tao anatiny. Zao zany ny tena fahamarinana. Ninona teny reny sofinao ka tsy nahazakanao anao zavatra mifanaraka amin'ny zavatra nolazain'Andriamanitra, dia mbola tsy teny voarainao ny anaran'izay. Mbola tsy teny voarainao ilay izy. Rehefa feno ny fepetra, ny falana sy fahatakana dia mitondra anao zavatra ilay izy. Zany hoe misy hetsika ataonao. Mahatonga ny olona anankiray tsy mihetsika na tsy zaka ny teny dia satria tsy misokatra amin'ny fahamarinana ny teny voaraina avy amin'Andriamanitra ny fony. Fa maninona anao zao matahotra devoly? Fa maninona Andriamanitra ny tsy namono devoly taorian'ny fahararahan'ny Satana? Dia naninona tsy nifohanan'Andriamanitra vetrany devoly satria Andriamanitra tia metraka ny fahavalo eo ambany tongotrao. Bokin'ny Salamo toko 9, fa Salamo 9 miteny amin'izany. Hoy izy hoe petraha tanako ankavana mba ambara-panaovako ny fahavalonao eo ambany tongotrao. Tsy ny vonon'Andriamanitra izy aloha fa tiany ataony pose-pied. Tsisy petrahana ny tongotrao. Noho izany tsy fahavalo tokony atahoranao izy fa fahavalo tokony ho tapahanao. Fa nahatonga anao matahotra azy satria zakany tao anatina négociation diso ianao. Dia lasa ananany fahefana satria manaiky hitondra ny fisainany, manaiky hitondra ny fo. Zay no mahatonga ny teny manitsy toetra mba ahafahany toetra tafatoetra tsara eo amin'izay toerana tian'Andriamanitra metrahana azy ao ambany tongotrao. Nataon'Andriamanitra eo ambany tongotsika sy eo ambany fanapahantsika ny fahavalo. Ambany ny toerana misy azy fa tsy mahazo mananika ny rantsonao zany izy. Ka androany maraina, raha misy fahavalo mitady ananinanika na eny ankikelinao fotsiny azy eo amin'ny tapi-tongotrao, tsy any ny toerana tokony misy azy fa tokony any ambany tongotrao izy. Noho izany, amin'izao maraina izao, miverina eo amin'ny toerana izy amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy mahazo mananika izy, na any amin'ny vatam-peanao, na any amin'ny fotom-peanao, na any amin'ny taovam-panananao, na any amin'ny tsinainao, na any amin'ny vavo. Tsy mahazo manana, tsy mahazo miakatrakatra zany izy, fa androany, ao ambany ianao Satana, amen. Tsika mila mandinika tsara ny amin'i Jesosy ato amin'ny teny, mandraisantsika fanambarana avy amin'ny fanamasina. Jerentsika ny fihetsiky Jesosy, ny tenin'i Jesosy, ny lalany, ny zavatra nataony.
Manambara zava-miafina ara-panadolo zany rehetrarehetra zany. Eo nandraisantsika ny fivoaran'ny teny rehefa voaraintsika ny fanambarana miafina avy amin'izay zavatra novakitsika androany maraina. Ary anio dia ametraka fanontaniana hoe fa maninona kay mivalo amin'ny 30 taona teo amin'ny faria io lehilahy io. Fa naninona io lehilahy io rery ny voalaza mihitsy mentionné ny Baiboly hoe nandritry mivalo amin'ny 30 taona izy niandry teo. Reo marary rehetrarehetra tsy mba nasian'Andriamanitra mihitsy hoe nandritry ny 40 taona. Fa ty olony ty ihany ny teneniny hoe nandritry mivalo amin'ny 30 taona. Fa maninona kay? Fa maninona no tenen'ny Baiboly sahala amin'izany io ka an'ity lehilahy ty rery lazay nandritry mivalo amin'ny 30 taona. Misy olona sitrana teo an'io fa maninona tsy nalazainy tsotra afriny ianao no narary. Fa ty lehilahy ty nitsindriny mihitsy hoe valo amin'ny 30 taona. Mety manontany ianareo hoe fa maninona no mifantoka amin'izany pasteur Rodolphe. Taitra be satria ny Baiboly dia misisika sy manamafy an'izany. Ary rehefa mamaky Baiboly dia mahita fa betsaka no nositranin'Andriamanitra, vitsivitsy ihany ny tena napetraka Andriamanitra hoe nandritry ny zao taona. Ohatran'ilay vehivavy le nisitrany hoe nandritry ny 20 taona koa moa izay safira, 12 taona, iny zao 12 taona, dia nisy le tao amin'ny tempolo koa. Ity zanaky Abrahama ty izay nandevoziny devolo nandritry ny 4 taona moa? 20 taona. Dia nisy zany ny tenen'i Jesosy ohatr'izany. Fa ty lehilahy ty tena ny teneny mihitsy nandritry ny 30 taona be zao izy nohatran'io, ko maninona izy ny tsy hositranina amin'izay. Mety anontany ananareo fa inona ny antony. Voalohany rehefa mamaky Baiboly no Jona 5:5 dia mahita hoe wow, Andriamanitra niteny mihitsy hoe efa hitan'i Jesosy fa efa narary ela toy izany izy. Jesosy zany rehefa mijery ianao tonga dia hitany ao hoe zao taona ianao no narary, tsy mila manontany izy. Fantany hoe valo amin'ny 30 taona, ty nandritry ny 12 taona, ty nandritry ny 20 taona. Ny Jesosy zany tsy le retina fotsiny fantany, fa ny duréan'le retina koa raha vao faritra nandritry n'izao ty olona ty niaina tao anatin'izany. Tena mason'i Jesosy rangahy tena hafa mihitsy. Zany hoe tsika zany fantany daholo, zany mahatonga amin'ny teny aminao hoe Jesosy ny fony hoy zany rehefa misy fotoana tena nanontany Jesosy nefa ny azy tsy fo plastika misy fihetsepo izy mba tomtomany. Ianao zany ny olona anankiray izay le lazaiko tany amin'ny croisade-tsika tetsy bypass hoe ny olona anankiray rehefa fantatra hoe tsy nentina nataony dia manomboka miova indraindray ny fomba fijerinao. Ny aminy rehefa fantatra ny zavatra tsy nentina nataony dia manomboka manova ny sainao zany. Efa maninona koa izy nanao an'izany, tsy napoziko mihitsy, sy nietsetraetsetra dia manomboka mihidy ny fonao, dia manomboka miatakataka ianao, dia manomboka mihafahafa ianao, dia manomboka misitasitaka ianao, dia manomboka tsy tahita ianao, dia ohatrohatr'izany le fipetrany. Satria maninona mavesatra ao am-ponao le izy. Fa niny Jesosy vao hitanao dia fantany hoe fa niodina nandritry ny 30 taona manana nefa izy mbola misisika aminao. Ndao ity tanana amin'izany fo zany. Ndao ity tanana amin'izany fo zany. Fa maninona ny engagement-ny taminao dia mihoatra lavitra no ny erreuranao. Ny ainy natolony teo amin'ny hazo fijaliana ho antoka hamonjenanao. Noho izany tsy tiany mihitsy ianao ho very ny mahatonga azy miala nenina. Zay mahatonga ny disponibilité amin'ny famindram-po ho mihoatra lavitra noho ny fihodinanao. Raha tsy nisy famindram-po tsony teto ambonin'ny tany tsy ohatran'izao ny fiainan'olombelona. Fa famindram-po mahatonga an'io fiainan'olona mibanaka manao izay tiany io. Fa zao anefany aza rarotina loatra ny famindram-pon'Andriamanitra. Fa ny famindram-panahin'Andriamanitra dia mitaonanao aninona? Hibebaka. Araroty ny andro azo anaova tsoa. Mba araroty amin'ny zavatra hafa amin'izay ny fiainana rehefa tsapanao ny lanjan'ny fitiavany ianao. Satria ny ainy mihitsy ny natolona anao mba hamonjenanao. Tovy amainina tsara zany. Zany tsy karazan'olona ohatr'izany tsony zany tsika manomboko izao hoe ilay olona manararoatra amin'ny famindram-pon'Andriamanitra. Aleo ny famindram-pon'Andriamanitra mba ho ararotiny ireny le mbola tsy mahalaly ireny. Fa mba hijoroanao kosa tsy ao anatin'ilay olona zany ianao le hoe manararoatra amin'ny famindram-pony sy mampandefitra azy fa mijoro mandrakariva mba ho isan'ny fantsona hitondra ny fahatsarany eo amin'ny fiainan'ny hafa izay mbola tsy mahalala azy ihany koa. Mandrakandroany olona ohatran'izy ianao eo am-panomponao an'Andriamanitra. Efa akaiky ny fotoana hiverenan'i Jesosy. Fa maninona ny sasany no sitran'i Jesosy avy hatrany. Tsy niresaka momba ny faharetan'ny fotoana izy. Fa ty lehilahy ty nitsindriny manokana mihitsy nandritra ny 30 taona. Maro ato anatin'ny Baiboly ny olona marary ny sitran'i Jesosy fa tsy nitsiriny zany hoe tena hoe maritra be ohatr'izany. Fa ny faharetan'le aretina
dia nitsondriany Jesosy tamin'ity lehilahy ty. Rehefa ianao ty mandalina sy mandray fanambaranao amin'ny teny dia voadinika ohatra amin'ny tsipriany sy evidalina rehetra lazainy tenin'Andriamanitra. Tsy vitanao mandalo fotsiny an'izany fa rehefa mamaky ianao dia maninona ary ty lehilahy ty no mitoetra mandritra ny 7 taona eo amoron'ny farihy amin'ny Betesda. Ty lehilahy ty tsy hoe 7 taona fa mihoatra noho izany ny taonany fa narariny nandritra ny 7 taona. Ao ny fempotoana nateo amin'ilay farihy azy no nitsindriany Jesosy hoe hitady fanasitranana izy. 7 taona ny séjourny teo amin'io farihy io. Teto nahitako zany hoe lanjan'ny faharetana zany sy fiaretana rehefa mamaky ny tantaran'ity lehilahy ty. Mahatsiaro ny tenin Jesosy hoe zay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Eo amin'ny fiainana dia aza fatra-pampitany fiainanao amin'ny hafa zany. Fa misy ny mety voata maraina, misy ny voata atoandro, misy sasany hariva, mety misy amin'ny alina. Noho izany tsy voatery hitovy ny fotoam-pamanginan'ny olona tsirairay avy. Ny zava-dehibe dia mila maharitra ianao satria tsy fantatrao izay fotoam-pamaliny ianao. Amin'ny Jaona 5:5 dia maneho fa ny faharetana dia zavatra toetra anankiray tokony hananana ao anatin'ny fanantenana zavatra anankiray. Io lehilahy io nafantatra fa ny dikany hoe Betesda dia farihan'ny famindrapo na ao anaty farihan'ny fahatsaran'Andriamanitra koa. Nandray tsika miaritra fotsiny vokatry ny tsy fisiany révélation. Zao sady nanana révélation fototra io lehilahy io fa tsy nanana révélation izy ny amin'ny fomba andraisan'ny fanasitranana. Aza vaiko tsara. Eny hoe point voalohany naninona nandritra ny 7 taona izy ny teo. Ny point tsara, ny point fort dia zao nanana faharetana izy satria nahatsiaro fa ny anaran'ny farihy dia hoe farihan'ny famindrapo. Betsaka ny olona hita niditra teo dia sitrana. Noho izany te handray anjara-panasitranana avy amin'ny fidiranao amin'ny rano izy mba ho sitranana ihany koa. Ny faharetan'ny tiranga-ty zany tao anatin'izay dia nanantena amin'ny famindrapon'Andriamanitra izy. Fa zao diso ny fanalahidy ahafahany mandray fanasitranana satria lasa ny sainy izy ranom-panasitrana fa tsy tany amin'Andriamanitra ny fifantohany. Zay nampaharitra ny fanasitranana azy. Ahoana fisehoan'ilay izy? Misy olona mahavita zavatra ataon'ny hafa 20 taona no ataonao vao vita ilay izy fa ilay olona herintaona dia vitany. Ny antony mety misy ohatrany hoe tsy firaharahiana loatra nga na hoe manque de discipline na akamony io mahatonga anao miaritra fa tsy dia tena hoe ilay zavatra loatra akory tsy tokony ho vitanao. Hitanareo, rehefa niaritra teo izy dia inona ny zavatra nataony? Voalohany tsy nisaina mihitsy izy karazam-panasitranana hoe Andriamanitra ne maniraka anjely mampidina ny fanasitranana ho ao anaty rano. Satria tsy misy anjely afaka mikasika olona mivantana anasitrana azy. Ny fanasitranana dia natao an'ny olona fa tsy natao an'ny anjely. Noho izany tsy hananan'ny anjely fahefana ny fanasitranana fa an'Andriamanitra ny fanasitranana. Satria tonga Jesosy ary mbola tsy voaloha ny vidin'ny fanasitranana tamin'ny diakapika izay nieretany dia tsy maintsy anjely no nirahana hitondra fanasitranana ohatrany hoe mitondra vary ho anona. Dia taizany nandefasany azy napetrany eo ambony latabatra fa ao anaty rano fotsiny. Ataonareo ny tanan'izay miaina. Dia etsehana ilay rano dia izay miroboka eo mandray an'ilay izany hoe ny fionan'ny fanasitranana sy ny olona ao amin'ny rano ny rendez-vous. Zay no mahatonga ilay fanasitranana tsy maintsy mirobo-drano. Dia inona ny problème n'ity lehilahy ity? Lasa zatra izy nametraka formule tao anatin'ny sainy fa tsy maintsy ao anaty rano ny fanasitranana. Ary ny olona tsy maintsy mitondra azy ho ao hiroboka vao afaka miaona amin'ny fanasitranana izy. Zavatra nafinaritra dia zao betsaka ny teo alohany fa diso fanantenana satria tsy afaka mihitsy nandray nihetsiky ny rano. Ohatran'izany zao le lehilahy niona tamin'ny Petera teo amin'ny vavadiny tsara endrika efa teo iny taloha fa lasa niala izy dia aloha nandeha nangataka sy nitady vola tao anatin'ny fahalemeny fa tsy vitany le hoe sady tsy miafaka miroboka izy mahita ny afaka fotsiny dia morakivy dia niala. Ny faharetana zany tao anatin'io lehilahy io tena nisy mandritra ny 7 taona matoa izy rery no ny fantohan'i Jesosy nanana an'ilay vokatry ny fanahy natao hoe faharetana izy. Hitanareo, ny vokatry ny fanahy dia amonjy ianao amin'ny fotoana anankiray na dia mety ho raraka aza ny finoana ao anatinao. Dia zao ny zavatra nitranga.
Mety tsy ampy fisokafana le rangahy ara-pahendrena ny tsy nafahana ndray fahagagana tany aloha. Niaritra nefa izy fa nanantena ihany izy niandray vokatra avy amin'Andriamanitra tao anatin'izany adina trian'izany. Noho izany tonga avy any Jesosy nijery azy. Teo sitrana angahy ianao? Efa fantatry Jesosy fa ela izy ny teo. Dia zao diso le fanambarana anankiray faharoa. Ny fanambarana anankiray voalohany ny andro ny famindram-po izy, izay na tonga Jesosy tonga tokoa le trano-pamindram-po tena izy. Ary efa tonga le trano-pamindram-po tena izy Jesosy avy any Nazareta ao anarana dia nanontany le famindram-po hoe teo sitrana ve ianao? Fa nahadiso azy ny formule napetrany tao anatin'ny sainy fa ny fanasitranana tsy hoe vokatry ny famindram-po koa fa mila miroboka ao anaty rano. Andao amin'izay tsika ijeny. Raha amin'ny olona anankiray ny fanambarana dia mora ho azy no ny amarana faingana izay mety karazana misy fanoherana misy eo amin'ny fiainany na toinona ny endrika isehoany izany. Rehefa voarainao ny fanambarana marina, izay zany le fanambarana marina. Koa misy arak'izany ny fiaretana tena tsy avy aminao fa hitarafana fotsiny fijoroanao eo amin'ny finoanao an'Andriamanitra. Misy kosa nefa tena hoe faharetana sy fiaretana vokatry ny tandrevaka sy ny tsy fahampian'ny fanambarana ao anatinao. Ohatra, ianao maharitra sy mangataka vady avy amin'Andriamanitra kanefa Andriamanitra efa nanomenao fa ianao nitaraiky nampitaly ohatra dia tsy nivavaka sy nametraka tamin'Andriamanitra ny fanapahan-kevitra tokony ho raisina dia tarasambo. Ohatra, mila atsika tsara fa ity lehilahy ity dia niandratra vala amin'ny 30 taona tsy nandray fanasitranana kanefa nahita olona maro teo anoloana izy sitrana teo amin'ny fariny Betsaida io, Betesda io, dia nahoana ny vala amin'ny 30 taona? Olana tokoa zany. Angamba ho anao mety zavatra afindray tsy voatery hoe ho aretina na tokantrano na olana manokana, fa mety hoe zavatra hafa le izy ilanao ny fanampian'Andriamanitra dia mbola hatramin'izao ianao mbola maharitra aloha ohatra ny lehilahy nandritra vala amin'ny 30 taona io. Fa androany ho sokafaka ao anatin'ny fotoana fohy ao anatina révélation marina ny ao anatinao ahafahanao mifandray amin'ny tanan'Andriamanitra indray. Mahavariana fa misy blokazy amin'ny zavatra tsy azonao ioarana ary tsy fantatra hoe ahoana ny fomba nefa mbola eo ianao mijoro ihany. Be loatra teto le fotoana nandritra ny vala amin'ny 30 taona io. Dia zao isaony taonany maro marary teto fa Jesosy dia tirangaty ihany ny fantohany. Fa maninona reo marary hafa rehetra tsy ny fantohany? Nety nisy jamba teo fa io rangahy io ihany. Tonga Jesosy nitondra an'le tena famindram-po teo amin'ny farihy amin'ny Betesda io. Vonona ve nareo andre hoe maninona ny vala amin'ny 30 taona le faharetana sy le fiaretan'io lehilahy io teo amin'io rano farihy amin'ny Betsaida io. Ty anankiray voalohany ty dia ho faranako amin'izay le izy rehefa avy eo. Ny antony voalohany dia satria tsy ampy révélation izy tamin'ny pratika andraisany an'ilay fanasitranana. Ny tsy fisiany révélation dia mahatonga an'ity lehilahy ty niandry nandritra ny vala amin'ny 30 taona be zao. Ny anaran'ilay farihy aloha zany dia fantatsika tsara hoe farihy amin'ny Betesda, farihy ny famindram-po. Ilay rangahy tsy niresaka tamin'i Jesosy ny nanjo azy. Ny fanambarana mifandraika tamin'ny farihy fotsiny no nahatakarany hoe misy famindram-po eto amin'ity toerana ity tokony ho raisina. Nefa ny famindram-po teo amin'io toerana io tsy nanome an'ilay donné ny valiny tena mahendriky ny famindram-po avy amin'Andriamanitra ny famindram-po. Satria niezaka hatongavana ao anaty rano andraisana fanasitranana dia efa maneho sahady hoe tsy tena ao anatin'ilay plano-mpamindram-pon'Andriamanitra ny andraisana an'ilay fanasitranana. Ahoana zany le marenina tsy mandreny hetsiky ny rano? Afaka iroboka voalohany ve izy? Le malemy tsy afaka hitondra ny tongony ohatran'ity lehilahy ity nefa mahita ny fihetsiky ny rano tsy afaka mitondra ny tenany eo. Noho izany tsy tena famindram-po feno tsy tomombana tahaka le planina tian'Andriamanitra anehoana ny famindram-po ny hita teo amin'ny rano. Fa zao tsy maintsy nomena aloha le famindram-po ao amin'ny rano provisoirement satria Jehovah Rafa tia manasitrana. Zany hoe raha adika be loatra ny eforony olona mba ataon'ny olona andraisan'ny fanasitranana no nietsika Andriamanitra mpanasitrana maniraka anjely. Marina sa tsy marina? Ny tena famindram-po Andriamanitra naka ny endriky ny olona nidina hikarakara azy fa tsy ny olona miezaka ao amin'ny rano mba hositranana. Dikan'izay ny famindram-po tianyity lehilahy ty ho voaray tao amin'ny rano ny tonga nofona natrika azy tamin'ny fotoana anasitranany azy. Rehefa nesaka tamin'i Jesosy dia nilaza fa raha mandeha hono izy dia misy olo-kafa misosika eo anoloany vakeo ny Jaona 5:7 manambaran'izany jereo fa ny filazany dia tsy misy révélation fa fahazarana fotsiny miankina amin'ny fanao andraisana fanasitranana. Ohatrany hoe rehefa kapohana mosoana dia ahiratra any amin'ilay fihetsiketsehany ivelany no ny ankina ny fony andraisan'ny fanasitranana fa tsy tany amin'Andriamanitra mpanome fanasitranana no ndraiketany fony. Isaky mietsika ny rano dia tsisy mandroboka mihitsy fa raha vao mietsika io rano dia zay fanasitranana lany amin'ilay etsika ivelany.
Tsy natsapany araka tamin'ny fanambarana mihitsy izy hoe tena ny fanasitranana ne tsy amin'ny hetsiky ny rano fa amin'Andriamanitra maniraka anjely ny hetsika rano ny décision amin'ny fanasitranana. Noho izany tao amin'ny fariny ny eritreretana ndraisan'ny fanasitranana fa tsy avy amin'Andriamanitra. Zany dia olona mipetraka amintsika amin'ny akamarony na amin'izao vanim-potoana antsika izao ary. Maneho amintsika izany ao amintsika fiangonana fa ny zavatra mitranga dia tadidio ao amin'ny fanasitranana. Aoka tsika tsy hazakazaka anenjikositra. Tsy fanenjena ositra no mitondra fanasitranana fa mifatakarana ny lanjany diakapoka izay niaretan'i Jesosy 2 arivo taona lasa tamin'ny aretany mba hifandrasy anao sy ombonanao aminy. Ataovy amainina tsara. Mila fantatsika ty fahamarinana ity. Tadidio fa mety amin'ny endrika maro ny sehoany fanasitranana. Andriamanitra misy fotoana tsy eo amin'ny fametrahan-tanana ny manasitrana anao fa miandry anao eo am-panimpona izy. Zany izy fotoana teny am-panimpona azy no sitraniny nefa nametrahan-tanana ipolo tamin'izany tsy nety sitrana. Fa misy indray nefa mahagaga fa eo amin'ny fametrahan-tanana dia vitainy. Misy fotoana eo am-pandrenesana teny. Misy fotoana eo am-pivavahana. Ka maro ny hetsika mahatonga anao afaka arak'izany amin'izay fomba tian'Andriamanitra isehoana. Ramosena rano nandritra ny 80 taona teo amoron'ny rano Betsaida aza ferana ao amin'ny rano mihetsika ny fanasitranana fa mety maro endrika ny fomba isehoana izany rehefa manana révélation ianao. Zay no mahatsara ny fanananao révélation na fanambarana. Tandremo ny tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra amin'ny fahazarana fa tsy miorina ao anatina révélation na fanambarana. Asadiny fa Andriamanitra dia manana ny fanampiny manokana anao ahafahany manatanteraka an'izay fanasitranana anao izay amina karazam-panapana. Ohatra fotsiny, samy tao am-ponjy daholo zay reto olona reto fa samy hafa ny fomba namohan'Andriamanitra azy. Voafonjy Petera fa rehefa mivavaka amin'ny fiangonana dia tafavoaka izy. Vavaky ny fiangonana nandrasan'Andriamanitra amohana Petera. Voafonjy Josefa fa fanomezam-pahasoavana andika nofo ho an'ireo mpanompo ny Farao na tafavoaka azy. Afsa ny endriky ny famoahana izany fa tsy mitovy. Raha ohatra ka hoe ny formule amin'ny Petera ihany ny nentin'ny Josefa dia very tao izy. Paul Silas tsy hoe nofy fa fiderana sy fiankofana marina namoahana azy anatin'ny fonjy, zany hoe intervention n'Andriamanitra direct. Petera anjely ny rahana, Josefa fahasoavana ny nampiasa azy ho tafavoaka, Paul Silas fanotronana. Fonja mitovy ihany fa Andriamanitra maneho sy manambara ary mitarika anao amin'izay fomba mety hatafavoaka anao ao anatin'izay ady sarotra hatrehanao. Noho izany ny sekoly fanasitranana dia mametraka ny fanasitranana tsy ao anatina formule amin'ny fomba fanao ety ivelany hoe asay fitsofo mipasitera io fa mety. Tsy rivotra hafa mihoatra no ny rivotra eny ambavoronao ny rivotra troako. Tsy tany amin'ny volana akory any nakan'io fa teto tany any. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Raha vokaty amin'ny pasitera, hoe tena pasitera, tena pasitera. Ao misy zavatra masoko mihitsy nahita, mety nahita amin'ny masonao. Fa tsy any amin'ilay rivotra li, tsy any amin'ilay tanana li izy. Révélation li izy. Zay mahatonga ny teny ho ligne directive. Ho taridalana, tsy maintsy omen'Andriamanitra mialohan'ny hetsika Andriamanitra rehetra. Satria ny hamarin'Andriamanitra tsy olona fa teny. Rehefa naniraka ny apôstôly izy, dia naniraka ny apôstôly eny tontolo eny. Maninona? Anamarina ny teny tamin'ny famantarana izay nomba n'ilay teny. Noho izany mila azosika antoka tsara fa tsy avy amin'ny olona le fanovana sy le fanasitranana. Tsosotry ny mpitandrina mitondra fanasitranana fa dia kapoka ny aretan'i Jesosy 2 arivo taona lasa fa livren'Andriamanitra ao anatina révélation marina avy amin'ny teny mpanambarana petrany ambava mpanompo mahiso amarinina. Noho izany raha mihaino teny ianao ka zaka n'le teny azo antoka amin'ny vokatry le teny fa tsy maintsy hitondra fanasitranana eo amin'ny fiainanao. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Halleluja. Mela tsy fa tsy eny amoron-dalantsika. Fa zay tsy malala fomba. Zay tsy zatra mitory teny klasy zany. Fa zay barbokely no nivain'Andriamanitra. Noho izany, rehefa mihetsika amin'ny fanamasina dia amin'izay ampiasany anay fotsiny. Fa naneny hevitra io nany amoron-dalana. Zay hitondrany io hitondrany. Fa mivokatra mitsangy eo amin'ny fiainanao heverina. Alleluia. Alleluia. Dia eritrereto izany fomba fiasan'Andriamanitra izany. Fomba maro samihafa namoahany olona tao am-ponjy. Fa zao ny zavatra mahafinaritra. Rehefa tonga le teny mifanandrify amin'ilay fanovana dia miseho foana ilay vokatra arak'ilay révélation izay omen'Andriamanitra. Tsy nitovy ny namoahana Paul Silas, tsy nitovy ny namoahana Petera, tsy nitovy ny namoahana Josefa. Ka Andriamanitra ao dia Andriamanitra 7 clé ao anatina révélation. Afaka manokatra izy ny zavatra anankiray, tsy miainga amin'ny fomba anankiray.
Fa ianao mila manantona an'Andriamanitra amina fanambarana marina anokatra amin'ny visionao hifankahita amin'ilay programa tiany hitondrana. Ataovy amenina tsara moa. No zany aza miankina amin'ny fahazarana izany manarak'olona. Raha vao olona ny rahanao dia mifanaon'ny olona no ataonao rehefa avy eo. So ny andro farany. Andro farany tsy fijerevan'olona fa fibanjinana an'Andriamanitra. Avereno ny andro farany. Tsy fibanjinan'olona fa fibanjinana an'Andriamanitra. No zany tsika mila miditra ao amin'ny fanambarana marina. Aza mihetsika amina information zany. Fa manontania an'Andriamanitra. Matthieu 16:13-17. Fatatsika tsara io. Rehefa nanontany Jesosy hoe ataonareo iza moa ako? Dia samy milaza ny lazainy daholo ny mpianatra. Le mpianatra eo zany matony teny izany amin'ny Jesosy. Dia resy lahatra kory zareo hoe Jeremia, Jesosy na Eli na John na mpanao batisa. Fa ny mpianatra akaikin'i Jesosy ny tokony hanana fanambarana mifandraiky amin'izay nilazain'i Jesosy. Ary na eo akaikin'i Jesosy ary zany tsy voatery hatakatra momba an'i Jesosy. Raha tsy miombona amin'ny Jesosy ao amin'ny tontolo ara-panahy ohatran'ny Petera. Ianao zany tsy afaka indray ninina momba anao avy aminy raha tsy misokatra sy mitoetra tsara amin'ny fanambarana marina ny aminy ny ao anatinao. Dia izy Petera, ianao ny Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona. Efa Petera ihany ny Petera hatramin'izay, fa nisokatra amin'izay Jesosy niteny tamin'ny Petera. Ah, Petera! Ianao ny Petera manomboka androany, ianao ny vato. Eo boza ny vatolampy zany voaka amin'izay ny révélation marina momba ny Petera. Satria ny Petera zany tsy saika tsy azo ny momba azy. Misy zavatra zany tsy nitenen'i Jesosy amin'ny Petera mihitsy ny marina momba azy raha tsy nisokatra ara-panahy izy. Miangavy ianao aza tonga fotsiny eto amin'ny fanatren'Andriamanitra tsy ampy fisokafana ara-panahy zany. Aza mihaino fotsiny anganongano avy amin'izay fanambaran'ny olona. Fa manombo manokatra ny ao anatinao hiatrika ny fanambaran'Andriamanitra marina momba anao. Fa rehefa mifankahita amin'ny Jesosy marina ny ao anatinao dia misy zavatra mbola tsy fantatrao fa manomboka sokafany koa alalanao ny aminao izay fomba sendrika mbola tsy nahafantaranao na hainao azy. Toy izy Petera, hay ve nisy an'izany tany hatramin'izay ko manino zany tsy mivoaka raha tsy nitena hoe izy ny Kristy zanak'Andriamanitra velona. Nahazo fanalahidy mihitsiny. Ny olona variana nahita amin'ny Petera nitoro tamin'ny andro Pentekosta. Variana ny olona hoe Petera akaiky an'i Jesosy kokoa. Variana ny olona Petera mahasahy mandeha ny ambony rano fa ny ambony rehetra mifikitra ao anaty lakana. Ny antony satria Petera nandray révélation ny amin'i Jesosy. Hitanareo, mampitombo ny hetsika ahafahanao mihoatra amin'ny fanehonan'Andriamanitra no ny hafa ny dingana ara-panambarana hitsangatsangananao miaraka amin'ny fanamasina eo am-panomponao an'Andriamanitra. Le izy tsy miankina amin'ny fisehoany ivelany hoe ampiasaina be ianao na miavaka mihoatra noho ny olona rehetra ianao, tsy tanjona rehetra zany. Manana fanambarana marina ianao, mahazaka anao hihetsika anao zay zavatra andrasan'Andriamanitra aminao. Ny olona zaka amin'ny fanambarana ihany no mandeha lavitra. Satria ny tenin'Andriamanitra dia mihetsika mihoatra noho ny présencen'Andriamanitra. Le kapitaine Romana nahatsapa fa mitenena fotsiny efa Jesosy manana programa ho any. Raha nakany Jesosy taraiky mifanasitrana fa rehefa niteny Jesosy teo eo mifanasitrana. Ny dikan'izay court plus vite que sa parole, mandeha angana noho ny teniny. Sa présence noho ny fanatrehany ny teniny. Noho izany rehefa mandeha le teny ataovy mipaka homponao rapida be mba afan'le vokatra rapida be koa mamaly anao. Rehefa zaka ny teny ianao dia zaka ny fiainany. Rehefa zaka ny fiainany ianao dia tsy afaka no tafatoetra eo sy zavatra tsy namboleny rehetra natoinona endrika izany. Ka ny fanalahidy ny fitarihana ny fatokian'Andriamanitra antsika dia miafina ao ambadiky ny fanambarana tsara voaraintsika avy aminy. Manekenao halala tsara sy sokatra tsara ny amin'i Jesosy Kristy atao avy amen. Sokafo ny fonao mba hanankinan'Andriamanitra zavatra tsara sy mihoatra lavitra hatrany no izay nahitanao azy hatramin'izay. Fantatry Petera tsara zany ary rehefa fantatry Petera zany dia nanomboka nihetsika niaraka tamin'izay koa Petera. Fantatsika zany. Misokatritsika ao amin'ny révélation dia miasa Andriamanitra sa tsy miasa? Miasa izy. Petera tsy nametraka ny hita maso manan-danja fa nijoro ara-panahy izy misokatra bebe kokoa ny amin'ny zavatra lazain'i Jesosy taminy. Tsy nalalan'i Jesosy izay nametraka azy ho voafaritra fotsiny amin'ny hita maso fa hozy izy Petera, Andriamanitra ray dia efa mahalala mielony destinko ary fantatro fa ao amin'ity Jesosy izay tonga nofo ity no halalako an'izany. Efa tao am-pony Petera zany. Ary zay no nahatongavan'i Jesosy teto an-tany. Io Jesosy hita maso hitantsika roa arivo taona lasiny niendrika naseho manambara sy maneho ny destintsika rehetrarehetra reto. Jesosy tsy mpiara-miasa tamin'i Petera,
Tsy izay nandraisany azy, tsy mpiara-monina taminy, fa Jesosy dia napetraka Petera teo amin'ny toerana mahatombo sy Andriamanitra azy. Considération. Raha ntaona dia zoky Petera. Efa nanambady Petera fa Jesosy mbola célibataire. Petera efa niasa, mpanarato fa Jesosy tsy niasa. Fa teo amin'ny dimension na révélation kosa Petera nilaza fa Jesosy ny Kristy zanak'Andriamanitra velona. Ny dikan'izay tsy nametraka ny lanja mahazoky azy Petera, fa nametraka ny Jesosy mahalfa azy. Jesosy dia naneho ny tenany tamin'ny endriky ny Jiosy mitovy amin'ny Petera, mpiara-monina taminy. Fa Petera tsy nahitany Jesosy olona mpiara-monina taminy, fa Petera nanokatra ny masony ho Kristy. Merci voalaza amin'ny Baiboly. Tonga hamonjy ny Jiosy sy izao tontolo izao. Midika fa hainao ilay Andriamanitra naseho teo amin'ny nofo, hamonjy hiara-misakafo taminy Petera. Fa hainao Andriamanitra foana na miara-misakafo amiko azy. Fa mananiany kely eny zareo misy fotoana meme mitsikitsiky fa hozy hainao Kristy. Mety reraka ihany. Petera misy fotoana mahitan'i Jesosy hoe to reraka izy eo amin'ny nofo, to nahita tory izy to vizana miala sasatra, fa izy Kristy io ka. Eto dia mila fantatsika fa vokatry ny révélation dia misokatra amin'ny alalan'ny fananantsika ny mason'Andriamanitra miatrika ny teniny. Manamarina io ary miantoka ny fisehoan'Andriamanitra ary mahatonga antsika hiaino anaty faharetana eo am-panompoana, mahatoky mandrapatanteraka izay nikasainy tamintsika. Voalatsaka ny révélation dia afaka nandroso Andriamanitra. Voalatsaka ny révélation tonga dia afaka nandroso Andriamanitra. Problème zany dia zao révélation tsy latsaka fotsiny mahatonga n'Andriamanitra miantona. Fa voalatsaka ny révélation ianao ny Kristy tonga dia nandroso Andriamanitra. Tianao androso Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Asy révélation eo any androany maraina avy amin'izany teny zany fa tonga dia mandroso Andriamanitra ary zay mahatonga le miracle instantané. Alléluia. Ninona zavatra tsy voaraina tao amin'ny révélation dia tsy maharitra koa. Raha vao tsy nino tamina révélation mariazinao, niasa fanomponao, sisy teny tsy révélation tao anatin'le izy, dia zay mahatonga ny Satana mikitikitika foana satria na ianao raha lasa tsy resy lahatra tampoka indray. Aoreno amin'ny révélation. Nomeny Jesosy amin'ny Petera ny andraikitra. Vokatry ny fisokafany tao anatina fanambarana. Andriamanitra, ny fatokian'Andriamanitra anao dia miankina amin'ny fatakarana nananao. Rehefa hitan'Andriamanitra hoe nafantatra azy hoe Kristy Petera, tonga dia nomeny fanalahidy manomboka androany ny fiangonako. Ohatran'ny hoe mahitan'Andriamanitra mirediredy amin'ny Petera zany hoe fa ela ny andrasako zany hoe izy aminareo no izy. Noho izany tsy Petera akory ny voafidy voalohany na ny angarana, fa Petera no nisokatra voalohany dia nahita fisandratana. Io miankina fisokafanao ny sehoany fisandratanao. Tenena akaikinao, tombokely izy. Mila miavana amin'ny teny ianao mila manana fanambarana marina ianao raha tia hita n'Andriamanitra hoe amin'ny zavatra rehetra dia afa-mafy an'Andriamanitra. Ny fioarantsika eo am-pon'Andriamanitra dia fanambarana marina voaraintsika. Ny olana révélation dia taddio raha sanatrika diso izy. Raha diso ny révélation voarainao. Fa raha marina révélation voarainao dia tsy tamany eo ny olana. Bartimeo ny olona rehetra nalala fa nandalo Jesosy, fa Bartimeo niantso tamin'ny fanambarana. Ozy izy Jesosy Kristy zanaky David satria fantany eo amin'ny boky Isaia 5:7 sy 2:7 fa izy taranaky David ampahiratra ny jamba, voasoratra ny Isaia. Dia ozy izy Bartimeo, ity le zanaky David matoto teo amin'ny Jiosy mbola tsisy napahiratra ny jamba fa izy rery. Nanana révélation Bartimeo. Teo izy Bartimeo, Jesosy Kristy zanaky David, misy dika na ny appel ny Bartimeo azy, Bartimeo olon'ny révélation. Dia ny révélation tonga dia mifankahita amin'Andriamanitra, hitanao ohatrany hoe tonga dia ohatrany code biblique, todiky Jesosy hoe fa zany mijambo zany ampahiratana satria nanondro fahamarinana momba an' Jesosy izy. Nandalo Jesosy ary hitan'i Jesosy fa voazana. Fa niandry révélation Jesosy vao nitodika. Ka ny problème anao ndraindray anao tsy miandry révélation fa miandry fanasitranana. Eto amin'izay le izy. Tsy fanasitranana no andrasanao, fa mila miona amin'ny révélation ianao ampitodika an'Andriamanitra. Oh reto zany ve tsy tokony ho tiafanao zany? Manome lanja ny herin'ny teny zany no ny herin'ny tanana. Aza miantehitra amin'ny herin'ny tanana, fa miantehitra amin'ny herin'ny teny. Fa raha tonga ny fanambarana marina tsy maintsy hitodika Andriamanitra. Ka na tsy hetsika aza ny tanana, mi-atteindre objectif ianao. Tonga any amin'ny tanjona. Alléluia! Tonga any amin'ny tanjona ho ay ianao.
Inona ny zavatra tiany Jesosy tenina. Maro ny olona no mivavaka satria maro no manao an'izany. Betsaka manompo satria raha tsy izany hono dia tsy tahian'Andriamanitra. Fa raha tianao Andriamanitra hanovanao dia midira ao amin'ny révélation. Za tsy manompo satria te hanompo aho fa mba tena hoe ho tahiana. Fa ny fanompoko misy révélation. Misy fanambarana. Ozy izy Bartimeo zanaky David nahoana ozy izy manona ny lalovanao fotsiny afa mamindrafo amiko. Satria amin'ny testamenta taloha voarainy Bartimeo fa izy taranaky David ampahiratra ny masona. Maro amintsika no mivavaka fa taraiky mivalina satria tsy voakasika ny fon'Andriamanitra raha tsy misy révélation. Rehefa tena azonao ny révélation tonga dia misy finoana tafapetraka ao anatinao. Wow, ty teny ty voaraika avy amin'Andriamanitra. Voaraina avy amin'Andriamanitra le teny. Mandana fa ohatran'ny Bartimeo ohatran'ny amboaka azy, va any io problème eo. Rehefa avy kasihany teo ny maso jamba, dia ozy izy Bartimeo. Wow, marika toko fahafolo nefa keo hoe andiny fenina amby efapolo ka hatramin'ny faharoa amby dimampolo any an-trano. Voarainy Jesosy. Totika Jesosy dia zao no nataony Jesosy taminy. Enoina ozy Jesosy. Inona ny tianao fa ataoko aminao? Tonga dia buffet de miracle. Soa any amin'ny Bartimeo, fa ny rehetra any amin'ny Jesosy. Révélation. Fantatry ny mety aty le jamba ozy izy. Fantany fa fahajambana amin'ny problème. Fa tsy mivaly le fahajambana, fa buffet no sokafany. Inona ny tianao fa ho ataoko aminao? Fa tsy hoe ny masonao jamba no sokafako izao. Raha tianao hisokatra ao amin'ny buffet ny lanitra ianao, osoany eo ambony latabatra, velatra. Halleluja! Mila mijoro ianao, mahatakatra ao anatina révélation. Fa ao amin'ny Jesosy ny zavatra rehetra. Halleluja! Rehefa misokatra ny vision Bartimeo, inona ny ilainao? Masoko afaka ny teny zany Bartimeo. Vaty tsara tare amin'izay. Afaka ny teny Bartimeo. Trano 200. Vola be any amin'ny banky. Fitahiana mahatretsika. Afaka ny teny satria mivelatra. Fa ozy izy Bartimeo, ty maso ty ny karakara iny. Satria rehefa misokatra amin'ny mason'ny Bartimeo, misokatra amin'ny fiainany. Amen. Mivany zavatra rehetra. Ny ambony rehetra tsy mahataitra fa ny sarobidindrindra ny nangata. Ireo zavatra rehetra tara lavatra amin'izay, tsy nety nitrankatra amin'izay, afaka ny iseho amin'izay, afaka ny salama izy, afaka ny iasa izy, afaka ny iainao natokantrano sambatra izy, afaka iainao fanompona izy, hiala eo fangatahana izy. Ka ny révélation dia mahatonga anao hiaina ny fitondran'Andriamanitra, hisitraka ny buffet ny fahagagana. Amen. À volonté. Alléluia. Ny révélation anankiray mahakasika an'Andriamanitra dia nahatonga an'Andriamanitra hitodika tena hisokatra be. Andriamanitra zany mitady révélation maro ny sokafana avy any amin'ny olona. Noho izany aza misehoseho mihitsy manao révélation 10 ô. Raha vao zavatra tsy manome lanja ny ara-panahy avy amin'Andriamanitra zany. Raha venao manapatsapanao iainao anatina liberté amin'ny fahotana lehibe nataon'Andriamanitra ka na miodika vina miodika vanina rehefa ho fotsiny izy dia tafavoaka tsika. Non, izy ny tena miambena fa tsy ny rehetra mahafantatra azy hoe tompotompo ngitry ny lanitra. Mila fiambenana zany. Ny période ny fahasoavana misy fa misy vanim-potoana ikatony io. Ho avy izy ao mampitsara azy. Ka tsy aloha ve miaino anaty fahasoavana miverina amin'ny fahalemem-panahy tena fibebahana marina mba tsy voafitaka hiakatra toy izay hiandry any amin'ny farany tena feno fampahoriana. Zao ianao anatin'ny andro fahasoavana mivaralila, hiandry iny indray ianao vao hiova. Beba, atoloran'i Jesosy ny fonao. Rehefa mibebaka dia mibeba marina. Ararotiny andro zao naova-tsoa fa miratsy zao fiainan'izao. Saina, mety eo amin'ny tranonao misy kiraro be dia be fa maizina. Noho izany tsy afaka maka an'ilay kiraro ianao satria maizina ny ao an-trano. Inona ataonao voalohany? Apreto aloha ny jiro. Zay mahatonga Bartimeo tsy nitady vola be fa ny masony aloha ny tiany mahiratra voalohany. Halleluja! Tsy afaka hijery ny akanjonao, ny kiraronao, ny fisian'ny aizina dia tsy midika fa tsy eo le entana nefa. Ao an-trano ihany daholo le entana fa aizina fotsiny dia tsy hitanao le izy. Na sakafo, na vola, na kiraro, na firavaka. Ary rehefa mirehitra ny jiro dia afaka maka sy mandray izay zavatra tianao ianao amin'ilay safidy ilanao anazy hoe tiana alaiko satria misy fahazavana eo. Mahatonga anao tsy afaka misafidy tsara, tsisy révélation. Jesosy nefa nametsika ny zavatra rehetra fa tamin'ny fieretany fa rehefa anantona azy sika tsy misy révélation. Ohatra mibadenina be, ohatra ilay narana rehetra vala amin'ny 30 taona miandry rano mihetsika izany nefa Jesosy efa mijoro eo.
Maninona tonga dia tany amin'ny Jesosy. Teo sitrany no matoy izy miteny an'izany any amin'ny le fanasitrana fa tsy ao anaty rano intsony. Fa le formule le anaty rano mihitsy tsy tiany Jesosy. Ohatra hoe fanasitrana, ianao mitady tsofina fotsiny masony nefa tsy ala fijangajangana. Asa nazy hoe zavatra tiany Jesosy ho teneniny. Tena avinao tsofina fotsiny masonao dia mahiratra fa ianao tsy ala amin'ny fahazaran-dratsy. Andriamanitra manitsy ianao hiala amin'ny toetra, hisokafany révélationnao, halala amin'ny fahatsarana. Misy zavatra mamaika sy prioritaire amin'Andriamanitra. Fa tsy izay mamaika antsika foana sesitsika aminy. Ry marana ditra ny 70 taona niaritra loatra amin'ny tsy tokony haretanao, sokafony sainao amin'ny révélation fa hiasa ho anao Kristy. Ary ny teny mpanambarana marina anokatra amin'ny masonao ahita ny fahatsarany tsy misy fiapetra, tsy marety eka ao an'Andriamanitra. Alléluia. Aza manaiky andeha amin'ny fahazana sy fihetsepo zany ianao mandehana amin'ny révélation. Misy zavatra tsy tokony hoenona kory satria tsy manampy anao amin'ny tanjona sy destiné tsara hitondranao any an-danitra. Ny olana fahazarana. Asa zatra maka tahaka ny hafa mba manontanian'Andriamanitra. Tsy izay zavatra tenen'ny hafa kory dia marina daholo. Jereo anaty Baiboly maka fanambarana manokana avy amin'Andriamanitra. Bartimeo nanana izany dia tsisy afaka nanaka anazy tsy sitraka ny vokatra tokony ho azy. Raha pitsitsika na amin'ny Zoma dia jerentsika hoe inona indray ny antony faharoa an'ilay malemy paralysisy andeha par étape tsika hitahian'Andriamanitra tsika ny amin'izany. Mitsangana amin'ny toerana misy ianao avofany amin'ny lanitra ny tanao dia andao tsika hisaotra an'Andriamanitra mifotsika manontolo. Sotranao zay raiko mpanao ny lanitra sy ny tany. Efa nafenao ny endry sy ny manatsainy izany zavatra izany fa nasianao any zaza madinika kosa. Andro amin'ny maraina izay ray dia miakohaka eo anatrenao. Misaotra ny amin'ny fanambarana marina izay omenao anay, ampiraisanay fo sy fanahy tanteraka aminao zany. Tenenao Andriamanitra androany tiany foko, mieko anao atolotra anao mba ho amin'ny fanambarana marina manomboka androany. Aoka ho amin'ny teny fiainana ny fisika satria ny fahatsaran'ny fanambaran'ny teny mampisy fiantraikany eo amin'ny fiainako ny lohateny androany Andriamanitra. Dia aoka izy fiantraikany eo amin'ny fiainako ny fanambarana rehetra voaraiko. Ka raha nikasika olona tany Mahajanga ianao tamin'izany fanambarana izany, hikasika olona tokoa ianao androany maraina. Hovay ny fiainanay tsirairay avy. Mialohan'ny akaranay any aminao Andriamanitra dia te hiainana izany hoe traikefa ny fomba anao izany zay amin'ny fomba tsy takatry ny saina. Satria zay manantena, miandrandra, mino, mahatoky fa eo amin'ny fiainanay mandrakariva ianao. Raiso ny fahasoavan'Andriamanitra androany maraina. Ampijoranao lehilahy mahery, ho vehivavy mahery ny finoana. Atonga anao hisitraka ny fanampian'Andriamanitra sy ny fahatsarany ary ny fahasoavany eo amin'izay zavatra rehetra izay ataonao. Raiso amin'ny anaran'i Jesosy fananganana vaovao, herin'Andriamanitra. Tena hoe ampitodika anao sy ampijoranao sitrapony tanteraka. Hitahiry ianao mandra-piaviny karaha ny eny ny trompetra, tsy ho laviny izany ianao menakavy sy ny ankonanao. Taddio fa manan-javatra eritreretina mihoatra lavitra noho izay mandalo vetivety ianao dia ny fiainam-panahinao. Aza vela hisy antony anankiray tonga anao ho raraka ao anatin'izany. Aoka amin'ny fanambarana marina hanangana anao hametraka ny fisian'Andriamanitra ao ambony lavitra noho ny zavatra rehetra izay ilainao. Fa raha ny amin'ny zavatra rehetra efa vita ihany. Mila mitsokatra ao anaty fahazavan'ny fanambarana ianao mba hananao fiainana feno fahatahorana azy. Izoranao amin'ny fahatsarany, amin'ny fiambenana mandrakariva amin'ny zavatra rehetra atao fa ny zanak'Andriamanitra dia tokony ho hitan'Andriamanitra amin'izay toerana tokony hitan'Andriamanitra azy. Fa manino tsika ny mbola ohatr'izao tian'Andriamanitra ny oloko hiverina amiko izy ny tompo. Jesosy niteny raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako verena ianao amin'Andriamanitra. Raha tiana ho sitrany ty tany Madagasikara ty, aza miditra amina resaka kafouillage sy ady politika izany ianao. Aza mandoto fo amin'ny zavatra hita maso izany. Ny fiainanao karakaraina izay hiavaranao amin'Andriamanitra fa raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako. Fa raha ianao ndotondoto fo fotsiny amin'ny zavatra hita masoko ivontovonto fo amin'ny zavatra tsy dia anenao ny trompetra matava tsara. Mijoro tsara. Fa fefeo tsara fonao aroviny ao anatinao fa hiasa Andriamanitra. Mivavay ianao dia metao mambavaka. Zay fotsiny atao dia angatao Andriamanitra fa hanao zavatra izy. Amen. Raiso ny fahasoavan'Andriamanitra androany. Ny aretina rehetra eto hositran'Andriamanitra. Ny rofo rehetra eto horavan'Andriamanitra. Ny sakana rehetra eto tena hoesorin'Andriamanitra. Ary ny fampahitana fiteo anao dia tanterahan'Andriamanitra. Mandana fa androany surprise tsara avy ao anatin'ilay révélation voaraintsika teo amina karazam-panasitrana ny fomba tsy takatry ny saina. Tsy olana najambatra any am-boaka ary Bartimeo rehefa nanana révélation nahiratra ihany. Ka raha jambatra any am-boaka raha nikasihan'i Jesosy amin'ny alalan'ny révélation androany, izay zavatra tsy vitan'ny olombelona ho tanterahan'Andriamanitra. Raiso dia mandana mody miaraka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, mandana mandeha miasa miaraka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Satria ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo. Hitanareo ny Jehovah ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo Jehovah ka mindafo aminareo. Ananitra ny tavany aminareo Jehovah ka aminareo fiadanana. Amen. Anao fanatritsika vetivety sika ho an'Andriamanitra mazao toerana. Vita soma tsara ny fiombonan'ny
fiombonan'ny mpitandrina tany Mahajanga, ny asa fanompoana tany dia nafinaritra be. Tena ny ray toy ny mpiray tapo ny pasteur rehetra tany Mahajanga, ndao ity tanana mafy eo an'Andriamanitra. Miara-ny sakafo, miara-mikorana, tena namamy, tena ohatrany hoe tsy ary nitatra andalana le izy satria le tsy tafiditra tao tamin'ny farany tonga etrety 750 tamin'ny voalohany fa 700 ny fiombonana farany tonga tany ary mila vangivangina matetika hono izy ireo. Ndao tsika ity tanana mafy eo an'Andriamanitra mahafatifaty. Dia nidingatsika manaraka indray eo soavy masoandro indray tsika. Tsy ela zany tsika dia eto soavy masoandro ary io tsy ela vetivety kely io efa manomboka manomana an'izany pasteur Rado mivady sy ny ankonany amin'ny fikarakarana ny fataterana zay ho soavy masoandro zay dia fanohantsika amin'ny fanataterana le satria tiany atao hoe croisade sans titre. Tsisy titre, tsisy fanombohany, tsisy fiafarany avandra. Maneho ny malifa eo amegan'Andriamanitra. Ivondrontsika dia tena asehontsika mihitsy le frale le tiany Jesosy no ataontsika. Io raha mbola misy hoe izaho mitazona dia tsy vita mihitsy. Fa tsy maintsy votsitra zato isan-jato ho azo io vao mety. Noho izany fotsika tonga dia vitsorana fotsiny. Tany Mahajanga tena mitsotra aminareo ahy. Fa tany Mahajanga tsy nandray anjara firy ny ekipantsika. Zara raha misy hira anankiray nefa nisao déplacé firy. Nalahelo tena nitomany tamin'ny farany. Misy fotoana zany le za tsy dia maninona loatra. Fa le ekipa zany tena navesatra kely tamiko misy fotoana. Fa tsy mampaninona. Le mahatonga an'le ekipa somary nandefitra kely mba ahafahany voninahitr'Andriamanitra misongadina. Sa tsy zany dia niara-mifalitsika ny amin'ny fatateran'ilay Satana. Tena makasitraka anareo raha ohatra ka tena azoko ataony nandohalika ny sotran'Andriamanitra tao masonareo dia nataoko zany fa efa nataoko zany tany amin'ny mangingina. Amen. Le Andriamanitra tsy mba tsy marina amahaly fitiany fatokianareo tsirairay avy. Andeha foana moa tsika amin'izay révélation voaraintsika dia atoky amin'izany tsika mandra-piaviny. Amen. Koitahanareo anie Jehovah ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo anie Jehovah ka mindrafo aminareo. Anandratra ny tavany aminareo anie Jehovah ka amenareo fiadanana. Amin'ny anaran-dray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Tsy maintsy miala eto tsika amin'izao amin'ny valo sasan'izao noho ny antony manokana. Azadino fotoanantsika ny larobia maraina sekoly mpanambinana sy fitahim-panahy ary ny zoma hariva azadino ihany koa ny fotoanantsika eny amin'ny trampokon'olona Analakely sy ny sabotsy maraina eny an-toerana ihany ho voninahitr'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.